katesiziny karemy laharana fahadimy hiresaka ny loha hevitra hoe ny famindrampo indray isika amin'ny fandaharantsika androany. Manohy an'ilay resaka miainga tao amin'ny Mika toko fahaenina andininy fahavalo isika manao hoe efa nampahalalana anao ry olombelona izay tsara sy izay ilainy avy aminao dia ny hanao fahamarinana ny ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena. Efa noresantsika teto ny mahakasika an'izany hoe manao fahamarinana izany. Fa ny androany dia hoe ny ho tia famindrampo indray amin'izao karimy izao no hoadiaditsika. Dans mon amour. Jesoa milaza ao amin'ny evanjeliny Masindalioka toko fahaenina andiny fahaenina amby telopolo hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo. Aoka ianareo ho mpamindra fo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo. Lioka toko fahaenina andininy fahaenina amby telopolo. Lay angatahana amintsika hoe ho mpamindra fo dia manahaka an'ilay Andriamanitra izay raitsika satria zanany isika dia hoe satria taranaky ny visa mandavenina raha Andriamanitra zany mpamindra fo isika zanany koa aoka ho mpamindra fo tahaka an'io Andriamanitra mpamindra fo io. Dia andeha aloha jerentsika vetivety ohatra ny ahoana ny toetran'Andriamanitra mpamindra fo izany satria izy no niteraka antsika aina avy eo amin'Andriamanitra mifindra ho azy eo amintsika izany famindrampo zany fa indraindray hadino dia ampahatsehiviny Masindalioka hoe ampahatsehiviny Jesosy amin'ny evanjeliny Masindalioka hoe aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo. Ndeha aro jerentsika maimaika ireo toetra n'Andriamanitra ireo. Rehefa niseho tamin'ny Moizy Andriamanitra ao amin'ny Exode toko 7:30 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina dia milaza ny anarany Andriamanitra ao no ilazany voalohany fa izy Andriamanitra dia mpamindra fo. Vakitsika ary Exode toko 7:30 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Je guéris ton cœur en retard, reviens à moi de tout ton. Dia nidina tao anatin'ny rahona Yahvé ka niara-nijanona tamin'ny Moizy teo sy nanonona ny anarana hoe Yahvé. Ary nandalo teo anatrehany Yahvé sady ny antso hoe Yahvé, Yahvé, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana. Zay zany nitoetra n'Andriamanitra nolazainy aloha ny anarany hoe Yahvé. Dia nandalo teo anatrehan'ny Moizy Yahvé dia Yahvé ny antso hoe Yahvé, Yahvé, dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana. Aoka ary isika zanany ho mpamindra fo sy miantra, hahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana tahaka ny rainareo izay mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana. Andriamanitra zany dia mpamindra fo feno famindram-po. Izy sy mamaly faty avy hatrany mamela fahotana izy ary mitahiry ny famindram-pony amin'ny mpanompony zany. 40 jours pour te chercher, 40 jours pour te prier. Ao amin'ny Deutéronome toko 7:7 ihany koa dia zao ny voasoratra hoe ko aoka ho fantatrao ary fa Yahvé Andriamanitra ao no Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mivadika fa maharitra amin'ny fanekena mampamindram-po hatramin'ny taranaka faharivo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Ny hevitra fototra amin'io Deutéronome toko 7:7 dia ny hoe famindram-po mandrakizay Andriamanitra ary tiatsika izy. Ao amin'ny Fanisana toko 7:20 dia izao ny voasoratra hoe ela vao mitezitra Yahvé ary sesehena ny hatsaram-pony, mamela ny eloka sy ny fahotana izy nefa tsy ataony ho tsy manatsiny ny meloka. Ny hevitra fototra ao dia hoe ao amin'Andriamanitra dia sesehena zany hoe tsy mitsaha mitombo ary tsy ritra misy izany hatsaram-pony zany, tsy misaratsika maimaika izy satria ho hitantsika moa rehefa avy eo ilay voambola nampiasain'ny soratra masina amin'ny teny Hebreo dia ilay hoe rahamim. Ao amin'ny Salamo dia misy andininy maromaro mbola mamerimberina an'io toetra n'Andriamanitra hoe mpamindra fo io. Ohatra hoe ny Salamo 4:20 andininy 5:10, Salamo 4:3 andininy 9, ny Salamo 5:70 andininy 9 ka hatramin'ny 7 raha tsy resaka afa-tsy ireo. Dia samy miresaka ireo andininy Salamo ireo ny toetra lehibe sy ny fototry ny famindram-po ao amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra dia feno famindram-po sy fitiavana
Ny famindrapo dia mifamatotra amin'ny fahasoavana sy fahamarinana. Izany zao hitasika amin'ilay ambaran'ny Salamo 2:25 teo. Ao amin'ny Salamo 7:109 dia hoe sy malaky tezitra Andriamanitra, miadana be Andriamanitra vao tezitra izany satria feno fitiavana izy. Ny famindrapo dia manam-paharetana sy mamaly faty avy hatrany, ary izany hoe sy valian'Andriamanitra eo noho eo ny heloka izay atao satria misy fitiavana sisy fetra ao amin'Andriamanitra. Raha tarafinao amin'ny Salamo 5:150 ka hatramin'ny 7 dia hoe Andriamanitra malemy fanahy sy manavaka olona, feno fahasoavana amin'ny zavatra rehetra. Dia ny rehetrarehetra mihitsy izany no afaka misitraka io famindrapon'Andriamanitra io sy manavaka an'izanizy Andriamanitra, ary ny asa rehetra ataon'Andriamanitra mihitsy no ivelarany izany famindram-pony izany. Ka ireo salamo ny teneniko teo hoe Salamo 5:20, 7:5 ireo dia misy hevitra fototra eo ambonin'izy ireo zany ilazany toetran'Andriamanitra raitsika, dia le hoe ny famindrapo dia toetra fototra sisy manapetra ao amin'Andriamanitra, ary mifamatotra amin'ny fahasoavana, fitiavana, faharetana, fahamarinana, ary tsy manavaka olona. Izany rehetra izany dia mampiseho fa Andriamanitra dia sy misara sika maimaika, fa misy fitiavana ao aminy, misy famindrapo ao aminy. Nous avons péché, prends nos vies pour les sauver. Pitié Seigneur, Dieu de mon... Reto ary le teny ampiasain'ny teny Hebreo sy ny Greka ary ny Latina entina milaza ny atao hoe famindram-po io. Amin'ny teny Hebreo dia mampiasa ny teny hoe rahamim, avy amin'ny teny hoe rehem. Ny atao hoe rehem dia ilay kitapon'ny fonosana ao amin'ny kibon'ireny ao, izay zany le rehem. Ka raha mampiasa ny teny hoe rahamim zany ny Baiboly dia hoe ilay fitiavana avy ao anaty, ilay fitiavan'ireny sy manadino ny nateran'izany na manaiky nono azy io na maditra azy io dia misy fangorahana foana, miaro azy foana, manambitamby, manala alahelo azy, ohatr'izay le hoe rahamim. Izay zany amin'ny teny gasy manko hoe famindram-po, fa raha ampiasantsika ny teny Hebreo hoe rahamim dia tena le hoe ilay fitiavana tena mifaninkotraina avy ao anaty, tena hoe mahatsapa hoe sombin'ny aina mihitsy le olombelona ivelan'ny tenanao, tena hoe sombin'ny ainao, tapaky ny tenanao. Ka ohatran'ny reny izay mandefitra ny adalan'ny zanany, reny tsy manariny zanany ninninona ditrany, izay zany ny toetran'Andriamanitra raha lazaina amin'ny teny Hebreo hoe rahamim. Amin'ny teny latina mampiasa ny teny hoe misericordia, ny hoe misère moa zany na miseria dia ilazana le hoe fahoriana mitranga, ny zavatra midona, ny zavatra manjoa, ireny zany no atao hoe misère, ary ny cor na ny hoe cordia dia milaza ny fo. Raha dika tsotra raha mampiasa ny teny hoe misericordia zany amin'ny teny latina, azotsika amin'ny teny français hoe miséricorde, dia le hoe fo mihesika manoloana ny fahoriana. Ianao zany misy zava-mitranga manjonona manao dia mba mihesika ny fonao io tohina mientana dia manana famindram-po ianao zay, fa sy le hoe inona kiny idirako. Ary ny teny Grika indray dia mampiasa ny teny hoe eleos, ny teny hoe eleos azontsika le ampiasaitsika misorona masina hoe Kyrie eleison. Eleos dia milaza hoe famelana, pardon. Dia misy olona anankiray efa tokony hariana sy ny sisa fa mbola vonjenao izy. Eo ihany koa ny fagnavotana olona anankiray amin'ny fitsarana, olona tokony ho helohina, hisazy, higadra dia navotana, dia izay zany ny atao hoe famindram-po amin'ny Grika ny hoe nous avons péché, pitié Seigneur. Zay ary aokaro mpamindra fo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo, satria Andriamanitra dia rahamim, Andriamanitra misericordia, Andriamanitra eleos. Dia Jesosy koa miteny ao Matteo 5:7 manao hoe sambatra ny mpamindra fo fa hamindrana fo izy. Ny olona mamindra fo dia hamindran'Andriamanitra fo, satria ilay olona zany maneho fitiavana, maneho fangorahana, mahazo manjony hafa dia andeferan'Andriamanitra koa izy. Dia mitoy i Masida Jakoba ao amin'ny 2:7 mampitandrana nefa hoe ny fisarana dia tsy misy famindram-po ho an'izay tsy mamindra fo.
kanefa ny famindram-poa mandresy ny fitsarana tsy misy famindram-po no an'izay olona sy mamindra fo fa ny famindram-poa mandresy ny fitsarana. De ny endrika nyo famindram-po io zany rehefa tena iainana de ohatr'izao rehefa tambatra antsika le hevitry ny teny hoe eleos grika, misericordia latina ary raha mime amin'ny hébreu de hoe le hoe fahazonany manjony hafa sy fandeferana. Ny comprendre ianao zany de afaka mahalefitra, zay le hoe olona ny comprendre de mahalefitra fa tsy hoe de mangizingiziny azy. Ny famindram-po koa de azo iainana amin'ny famelana heloka, fanapina ny osany marefo, ny fivavahana ho an'ny fahavalo de fiainana ny famindram-po zany, sy manao fitsarana maika zany, jugement téméraire, maimaika tsara, mandray atendrona, tsy manadiady fa de tsaratsara foana, ary lay lemilemi-panahy zay zany hoe nao malemy fanahy amin'olona, zay fiainana ny famindram-po. Ka isika de angatahana zany hoe aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo zay. Ka raha fitinina zany de hoe lazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mikepa aminany toko fahaenina andiny fahavalo hoe efa napahalalaina anao ry olombelona izay tsara zay taky ny tompo aminao de ny hanao fahamarinana tia famindram-po ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetreteny. De tsy safiditsika le hoe hanao famindram-po fa anson'Andriamanitra io ary takiny amintsika le izy satria sika zanany de raha ohatra tsika mandingana zany any amin'ny Romanina toko 5:15 de hoe efa voarotsaka oposika tamin'ny fanahy masina nomenasika ny fitiavana de afaka mamindra fo isika, tsy afaka hialatsiny, nateraka tamin'ny rano sy ny fanahy masina koa tamin'ny batemy de mikorinao amintsika ny ain'Andriamanitra de izy lay mpamindra fo de ao amintsika ihany koa zany zay. Change nos cœurs, Seigneur, donne-nous